avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mitady ny fomba rehetra tsy andravana ny anteny miram-pirenena amin'izao endriny izao ireo solombavam-bahoaka ary mifamorotsy ny fampiantso andrafetany paikady arovateny. 5 taona teo aorian'ny diabe ny fahafahana ny 10 aogositra 1990 tsy mbola vavah ireo olana fototra izay niteraka ny fitakiana tamin'izany fotoana izany. Isan'ny antony nampiverina ny hetsi-bahoaka ny 12 septambra 2020 lasa teo. Mety ohatra ny vinavina ny fidangan'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny farany ity taona 2020 ity, ahina hatratra 10.2 isan-jato izany raha 9.3 isan-jato no vinavinaina. Olona 12 no nidoboka ponja vonjomaika tany Mahajanga noho ny raharaha fisolokiana fandraisana piasa izay teratany vahiny no isan'ny tomponanto. Olona anetsiny no efa voasoloky sy nahazony izy ireo vola. Niditra tanety tany Chine ny rivo-doza Dolphin, mihoatra ny 500 ny sidina no foanana tany amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe any Chine. Olona manodidina ny 7,7 alina ny tsy maintsy nafindra toerana no ny loza mety hitranga. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity asainay ampanajany anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao politika no anokafantsika ny fampahalalam-baovao. Mitady ny fomba rehetra tsy handravana ny anteny miram-pirenena amin'izao endriny izao ireo solombavam-bahoaka ary mifamory sy mifampiantso andrafetana paikady iarovatena. Ny fangatahana fandravana ity androm-panjakana ity izay no amafisiny ireo tanora tamin'ny fikaonandoha farany teo ary natolotra ny filohan'ny fanavozana ny fehikevitra mahakasika izay. Andeo rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay entiny onona saina. Fivoriana tsy fivoriana roa fifampiresahana amin'ireo fitaovan-tserasera samihafa. Efa nisy zany hatrizay fa ny amafy nanomboka tamin'ny herinandro io ary mbola mitohy izay ifanaovan'ireo solombavam-bahoaka. Lahadinika, ahoana ny fomba atao tsy harava ny anteny miram-pirenena amin'izao endriny sy firafitra ny izao mandritra ny fotoana ela indrindra. Eny, hatramin'ny taona 2020 atapera ny mandat. Fandravana ny anteny miram-pirenena izay miaraka amin'ny fandrodanana ireo androm-panjakana hafa araka ny fitakiana tena kanja nandritry ny tolony ny septambra 2020 fa ny amafy izany fitakiana izany ary natao an-tsoratra voarakitra tao anatin'ny fehikevitra ny fikaonandoha-pirenena ny tanora teny Ivato ny 20 jolay hatramin'ny 2 aogositra lasa teo izay natolotra ny filohan'ny fanavaozana sy ny FFKM. Io fiazakazaky ny toedra raha io no nampikiropaka ireo solombavam-bahoaka ka nampiantsona ny mpanao gazety androany ho fiarovana izay seza eny amin'ny anteny miram-pirenena izay. Raha ny fivoaran'ny fanadihadiana momba ny orinasa JIRAMA no nandrasan'ny rehetra. Mahasapa izahay député de Madagascar fa ity fitondrana fanavaozana ity ihany no hany fitondrana tena nahafahanay nanao ny asa maha-député anay ka mahasaro-piaro anay manao ny asany araky ny tokony ho izany ny asa fampandrosoana ny androm-panjakana ny gouvernemanta tato anatina fotoana tsy amperi-taona zay de misongadina ny fanaovana lalana zay olona miteny ny député fampisolelaka de ireo mihitsy no fahavalo-pirenena
ilazanay kapitanay amin'ny président Mikael, ilazanay fa zahay de vonina ny hifanampy aminazy, zahay resy lahatra fa raha mitohy zao fahafahany député tena manao ny asany zao ben lalàna lany andro voahisy eto. Miasa mafy, miasa tsara ary mitondra anjara biriky lehibe ao anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao ny antenimieram-pirenena amin'ny alalan'ireo solombavambahoaka maro anisa manohana ny filoha ankehitriny raha ny fanio-kevika ireo solombavambahoaka eny an-dalantsara rehetra eny. Solombavambahoaka maro anisa izay tsy mitaingina soavaly maty araky ny fomba fiteny ka rehefa avy nanohana ny andrajoelina dia namadika palitao maimaika io. Profentin'izy ireo anohanana izany ty fanadihadiana momba ny orinasa JIRAMA ity sy ny fikasana iroso amin'ny fanadihadiana tamin'ny fitantana ny andrajoelina ny firenena. Ireo no endrika ivelany anehoana izy ireo fa miasa ny solombavambahoaka ka tsy tokony oravana, fa misy koa ny ekipa sasany amin'ireo solombavambahoaka mikonokonona sy mikenokenona any ambadika any. Amin'ny endrika fandresendahatra samihafa tsy irosoany ny fahefanam-panatanteraka tariny filorandrenirina Mikael amin'ny fandravana io na eo aza ny tsindry samihafa avy amin'ireo mpitolona. Eo anatrehan'izay fikofokofoana eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza izay mipetraka ny fanontanian'ny mpanarabavao ny amin'ny hoe iroso mialohan'ny fikaonan-doha ve ny fandravana ireo androm-panjakana na beresaka teny an-kianja sa hiandry ny fikaonan-doha sa tsy horavana mihitsy, andrasana ny fivoarany ny toetra raha. Ijanona eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika izay hatrany itsika raha tsahivontsika dia androany no 10 août na fafolo ny volana ho fahatsiarovana ny taona 180 sy 700 feno 5-telopolo taona tamin'ny ty anio ity izay 5-telopolo taona teo reny diabe ny fahafahana ny 10 aogositra 180 sy 700 tsy mbola vaovà ireo olana fototra izay niteraka ny fitakiana tamin'izany fotoana izany isan'ny antony nampiverina ny hetsy-bahoaka ny 5 septambra lasa teo ny fahafahana ny fanajana demokrasia sy ny safidim-bahoaka ary ny fanjakana tandalana no foto-kevitra ny fatohan'ny tolona lesona ny amin'ny mpitondra ankehitriny ireny fanamafisana ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny olom-pirenena tsy isin'ny fiverimberenan'ny krizy ara-politika intsony. Andeha rahantsika ny tsiporiam-baovao mahakasika izay etiny tsiaro rasoa arvelo. Fahafahana, demokrasia sy fanajana ny safidim-bahoaka ary fanjakana tandalana ireo no isan'ny foto-kevitra ny fantohan'ny tolona 180 sy 700. Fihetsiketsehana no tarihan'ny Hervelona sy ny mpanohitra tamin'izany fotoana raha tsy laza fa tsy ny profesora Zafy Albert manandafy rakoton'iriny pastora Richard Ndriamanjato nitaky fiovana ara-politika entitra sy fametrahana ny demokrasia ny malagasy tamin'izany fotoana. Ny orina tamin'ny foto-kevitra sosialista ny fitondrana no tarihan'ny amiral Ditera Tsiraka tao anatin'ny repoblika faharoa tamin'izany fotoana. Ankoatra ny fitakiana fanovana ara-politika nampikaikaika ny vahoaka ny tsy fisian'ireo entana ilaina andavanandro tamin'izany. Ny 10 aogositra nisy ny diabe ny fahafahana no tarihan'ireo mpitolona notronon'ireo vahoaka ny ainga avy tetsy amin'ny kanja ny 13 Mey ny azo ny lapa-panjakana iavoloha. Ny afara tamin'ny tifitrana tao ny mpitandro filaminana ny diabe ka nafatesana sy nandratra olona maro. Nantsona ihany koa hoe sabotsy mainty io andro io taty aoriana ho fanomezam-boninahitra ireo rahalatsaka. Janoary 180 no efa nisy fanetsiketsehan'ny Hervelona ny tarihan'ny profesora Zafy Albert ny amin'ny hoe fitakiana ny fanamboarana ny lalam-pandrorenana ny repoblika faharoa. Nyresahana tamin'izany fotoana izany hoe fiodidinana ny mandan'ny Jeriko 10 Jiona 180 sy 700 nivadika ho firotsahana an-dalambe ka mpianatra sy ny mpampianatra no nitarika n'ilay firotsahana an-dalambe fitokonana izay lasa nivadika moa zany ho tena fitakiana politika mihitsy tonga tamin'ny atsoina hoe faminanganana gouvernement tateteza mita zany hoe lasa nisy mpitondra fanjakana anankiroa zany tamin'izany fotoana izany nefa raha Tsiraka dia nanambara tamin'izany fotoana izany hoe za tsy hiala ary vokatr'izany zavatra zany dia ny amafy ilay fitokonana dia tonga tamin'ilay hoe ndao alaina ny fotony mihitsy ary ny fahefana.
orory sy herisetra no setry ny fitakiana ho ireo olom-pirenena ny aina izany andro ny 10 aogositra 2007 izany tokony hakana lesona ny zavan-tranga ka tsy andro tonga amin'ny fikatsoany iraram-pirenena noho ny fitokonana ny fifandonana sy ny herisetra miafara amin'ny fahafatesan'olona vao milaza hiaino sy fampiresaka ny mpitondra ny ainana an'izany nampalahelo satria maloka tanteraka Tananarivo Madagasikara dia tonga teny moa voatetia Tanjombato dia efa nisy barazy fa mbola vaky zany le barazy fa nanomboka teny Mandromena amin'izay no nanomboka ny sahotaka satria nisy olona avy any atsimo tao anatin'ny mpanao hetsika tao nampiasa pilitra dia tany andapa koa nampiasa pilitra dia teo zany nanomboka le sakoroka dia nisy moa nitifitra grenady hatreny Tambary betsaka ny namony ainy tamin'izany fotoana zany moa ny tena dia anisan'ny ady mafia ho amin'izay fanatsarana ny farim-piainan'ny mpianatra izay satria tena olana efa nanomboka tamin'izany hoe vita fianarana dia hoaisa dia zany anisan'ny kikika teny amin'ny kianjan'ny 13 Meny hoe hianatra dia hoaisa dia nisy ny fanentanana izay hoe tsy maintsy andehanana anohy izay fitakiana izay eny amin'ny lapa Iavoloha satria hoe tsy miaino ny teny andapa dia izay aloha zany ny tantara dia ny fanavotanaina nitsoaka fotsiny no natao dia nitsoaka fa sady mitsoaka moa zany no mijery ambony foana satria sady nisy nitifitra avy eny ambony nisy ny fitifirana avy aty ambany 17 taona tioarina mbola miverimberina ao anatin'ny tantara politika ny ady hevitra momba ny fitantanana ny fahefana ny fahalalahana ara-politika ary ny toerana tokony ho hisy ny vahoaka ao anatin'ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena ny arana ny aina ny zava-nisy raha tsy aka afa-tsy ny fitotoana farany ny ainany malagasy tao anatin'ny orory sy nampalaza ny teny hoe gagazo Antony etsy-bahoaka farany teo izany ka nitarika izao fanavozana eto amin'ny firenena izao tsy voafetra amin'ny fifidianana ihany fandraisana anjara ny vahoaka fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fahafana maneho hevitra sy mangarary mitsikera mitaky fanazavana ary maneho ny etaeta ny momba ny fitantanana ny firenena tsy verimberena ny atezeram-bahoaka ny tena zava-dehibe dia ny mifampihaino foana mba tsy isiny foana hoe misy raha mandrika vao tena mihaino ny andanina mihaino ny ankilana dia mba tsy isiny tsony ireny zavatra ireny na tamin'ny 91 na tamin'ny 2002 na tamin'ny 2009 na tamin'ny 2025 farany teo satria misy foana ny ainana fohy noho ny olona mitady ny fanehoan-kevitra hanatsarana ny fiainan'ny malagasy rehefa misy hetsika politika ve dia tsy maintsy efara amina raha latsaka ohatr'ireny izay ilay mpanao politika tsy mitana ny teny nomena izy rehefa tonga eo amin'ilay toerana ohatrany hoe lasa mamitaka vahoaka izy fa raha manova ravitra tsika manaja ny teny nomena izay mpitondra lany eo za mino fa tsisy ohatr'ireny tsony dia indrindra mpanao politika tokony tsy lalao hainy malagasy ireo ihany no nitarika dia ireo ihany no manonga nampatsiahy ihany koa ny diabe ny fahafana fa tokony orina amin'ny fanajana ny lalàna sy ny safidim-bahoaka ny fahefa-panjakana tsy tokony ho teny ampiasaina mandritry ny fitoam-pifidianana ihany ny demokrasia fa ho fomba fiaina sy tantanana ny raram-pirenena sy antoana ny fahafany olo-pirenena mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra efa misy ny fivoarana teo amin'ny rafitra demokratika sy fahalalahana ara-politika amin'izao fitondrana fanavozan'izao na izany mbola misy ny aya samihafa ny amin'ny lalana hitondrana ny firenena ka mahatonga ny tanora sasany manohy ny fitakiana hatrany amin'ny lafiny zavatra samihafa mila mahay maka lesona amin'ny tantara nisy ny mpitondra sy ny mpanao politika ty tandrazana ka tsy hamerina ny tsy nety nataony teo aloha hisoroana ny etsy-bahoaka sy hamoizina aina malagasy lafy ny toe-karena mety ohatra ny vinavina ny fidangan'ny vidim-piainana eto Madagasikara amin'ny farany ity taona 2024 ity araka ny tatitra farany momba ny politika monetaire na ny politika ara-bolana vokan'ny banky fohibe ny Madagasikara ahina tratratra ny amin'ny 10.2 isanjato izany raha toka 7.3 isanjato ny vinavina tokony apetraka ny fanjakana dian'izao ny politika mazava hifihezana ny vidim-piainana hiatrehana izany hoy ny bahay toe-karena andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Entso Rasoary Malala Ahina tratra 10.2 isanjato ny vidangany vidim-piainana amin'ny volana Desambra raha 7.3 isanjato ny vinavina voalohany araka ny tatitra farany momba ny politika ara-bolana vokan'ny banky fohibe ny Madagasikara na ny BFM izany hoe ananika ny 10 isanjato io no fiakarany vidin'entana eny an-tsena vokatry ny fiakarany tany vidangany vidim-piainana nandritra ny 3 volana faharoa ary koa ny tsy fahazahoana antoka mifandraika amin'ny fiarovana ny toetra iray iraisan'ny pirenena indrindra ny fienjana ara-geopolitika any Moyen-Orient no anisany anton'izany raha ny fanazavana
Vinavinaina ihany koa fa hiakatra 700 ny vidiny vary ary 7,700 ny vidiny angova amin'ny faran'ity taona ity raha nitatitra hatrany. Na izany, tombana ny BFM ho 300 ny fitombony toe-karena mandritra ny taona raha toka 3,700 ny vinavina napetraka tanatin'ny lalàna fanitsina ny tetibola. Tsy manana politika mazava ifezana ny vidim-piainana ny fanjakana malagasy efatra amin'izay hoy ny mpahay toe-karena. Anisany mandany ny vola eto an-toerana ny fanafarana angovo mandrapatonga ny fitrandrahana ireo arena nanany Madagasikara toy ny Antsimororo. Tokony tohanana ihany koa ny orinasa mpamokatra omena vahana ny tantsaha. Raha le politique d'inflation misy amin'izao fotoana ka hoe fampiakarana amin'ny taux directeur no ataontsika tsy ho tafavoaka fa mila sélectionner na secteur tokony tohanana. Les secteurs ohatra mampiditra devise. Exemple fotsiny zao noho ny fisiany intelligence artificielle ny misy asa zao tsy ho isy tsony rapitso reny call center reny hitanao reny hoe le orinasa zany mampanao comptabilité aty Madagasikara reny zao tsy ho isy tsony rapitso e. Dikan'izay zany tsy maintsy miakatra amin'ny gamme zany ny formation ataontsika amin'ny resaka ataontsika hoe numérique hoe tokony efa manomana no avy amin'izay zany tsika fa tsy mitomany eto fotsiny hoe zao raha zay ne zany tsika dia hijanona atao fahantrany fa tokony manomana no avy ary ao anatin'izay dinika izay tokony apetraka daholo na laram-pandroana na zavatra rehetra samihafa. Tao anatin'ny 10 taona farany nanodidina ny 4 hatramin'ny 100 ny tany fidanga ny vidim-piainana teto Madagasikara. Ny taona 2024 no tafiakatra ambony indrindra izay nanodidina ny 7,7% ny taux d'inflation. Mila misafidy izay tokony atao laharam-pahamehana ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana trany. Anisan'ny zava-dehibe ny fifehezana ny politika ny vola sy ny zanabola. Na ny stabilisation de la politique monétaire ampilamina ny toe-karena-pirenena. Itsy ankilany, ilaina ny mametraka politika matipaika anohanana sy ampiofanana ny tantsaha ahafana mampitombo ny famokarana izay anisan'ny vahaolana lehibe ampiroborobo ny toe-karena sy hanatsara ny farim-piainana ny vahoaka. Olona miisa 5 no nampidirina amponja vonjimaika rehefa niakatra fampanoavana teo anivo ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly ny valo aogositra lasa teo izy ireo izay voapanga ho nanao fanodikodiana-mbola mpanjakana faraisina tsikombakomba ary fahazona tombontsoa tsy ara-dalàna teo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena nandritra ny taom-piasana ara-bola 24 raika amby 24 voalaza ihany koa fa ahina voasaringotra amin'ny tiraraha ity ny filoha teo aloha. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena teo anelanelany taona 24 sy 24 misy 5 no nampidirina amponja vonjimaika eny amin'ny fonjana Antanimora taoriany fiakarana izy ireo fampanoavana teo anivon'ny PAK ny 2 aogositra teo. Fanodikodiana mbola amin'ny mpanjakana fanarao tampahefana fanomezana tombon-dahiny manokana famotsim-bola sy fampiasana hosoka firaisana tsikombakomba ary fahazoana tombotsoa tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana latabatra W fianarana mitentina 3,7 tapitrisa ariary ho hoan'ireo sekoly manara-penitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nandritra ny taom-piasana ara-bola 24 sy 24 no heloka iampangana azy ireo raha ny fanazavana. Ankoatra izy 5 ireo olona miisa 3 ihany koa no voasaringotra amin'izao raha izao izay efa tafatsoaka any ivelany ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Asaondrary Malala Marie Michel ihany koa dia tafiditra ao anatin'izao raha izao. Raha ny fanazavana hatolotra fitsarana tampony ny fanenjehina sy ny fitsarana an'ity ministra teo aloha ity noho ny tsy fahafahan'ny PAK manenjika sy mitsara azy. Raha ny voalaza ny ministera ny fitsarana hatrany ahina voasaringotra ny filohampirenena teo aloha Andry Rajoelina sy ny fianakaviany iray akaiky azy ihany koa ity raha ity fa mbola mitohy ny famotorana amin'izao fotoana ahafahana manamarina an'izany loharanom-baovao izany andrasana arak'izany nitohy ny ity raha ity. La ivadika lafo mbavao makasika ny trangam-piarahamonina isika olona 12 no nidoboka amponja vonjimaika tany Mahajanga noho ny raharaha fisolokiana fandraisana piasa izay teratany vahiny no isan'ny tompon'antoka tamin'izany. Olona amanetsiny no efa voasoloky sy nahazon'ireo vola ary mbola karoina amin'izao fotoana izao ireo toerana rehetra iasany izy ireo. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Olona 12 amin'ireo 170 nenjehin'ny fampanoavana no nahiditra amponja vonjimaika
ao marofoto noho ny asa fisolokina taorian'ny fanadiadiana natao tamin'ireo tanora 520 izay nosamborina tetsy amin'ny ampitany fitim ny herinandro lasa teo. Ireny olona reny zany a dia miantso olona maromaro hiditra ampananteneny hiditra iasa ao koa ny ampananteneny hianatra any ivelany ka amin'izay fotoana zay a alohan'ny idiranao a dia mila mandoa vola eo amin'ny 5,000 sy 9 hetsy sy 3 tapitrisa isan'olona ho sara mpandraisana anjara ao anatiny. Rehefa tafiditra anatiny ianao a dia asainy mivarotra zavatra izay lazainy fa vokatry ny cunette zay tsy hita maso eo ny hoe mo reo entana ireo fa sary fotsiny no asehony a dia mila mividy antinareo a fa afaka 4 herinandro na 20 herinandro no tonga ny entana. Rehefa tafiditra ao reo olonareo a efa nandohan'ilay vola 5,000 sy 9 hetsy sy 3 tapitrisa dia asainy mitady olona handoa vola ohatran'izay ihany koa. Mahita olona nankoroa ny olona nankiray zay efa nandohany zay saram-pandraisana anjara zay a vao afaka mahazo ny commission eo amin'ny 5,000 ka hatramin'ny 5 hetsy ariary eo. Mahita olona enina ilay olona mandohany zay saram-pandraisana anjara mitovy any amin'ny 5,000 sy 9 hetsy 3 tapitrisa zay indray a vao mahazo eo amin'ny 2 hetsy sy 2 tapitrisa eo. Zany hoe raha tena jerena zany lay izy dia volan'olona alain'izy ireo ihany no hanefany karazana hoe commission amin'ilay olona mitarika olona. Olona avy any ambanivohitra no ankamaroan'ireo olona voafitaka. Tanora mpianatra vao nahazo baka, saika hita tao anatin'ireo voafitaka nanaovana fanadiadiana tao ireo tanora avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Hatreto aloha zany ireny olona be dehibe tonga eto reny a dia misy nefa nasaina nody izay tsy voatazonam-ponja fa ny olana dia maro amin'izy ireny tsy mbola manana frais andehanana mody akory ary zay ny olana amin'ity raharaha ty a zay mahatonga ny tompona ndraiky reto an-toerana tsy maintsy nandray fepetra satria ireo olona marobe ireo a mbola misy miteny hoe zahay mikarama zahay miasa kanefa fisolokiana le izy. Ireny olona reny afaka kelikely ho tapaka mantsio zavatra mitovy amin'ny taloha ihany. Misy ny taloha natao hoe macropoline, antares, custar sy ny sisa zay fisolokiana mitovy endrika aminazy io ihany koa. Afaka kelikely dia ho tapaka tanteraka io tsy hita tsony ireo any ambonimbony izay nandefatsana an'ilay vola. Manomboka eo amin'izay dia olona be dehibe tsy anasa no ivangongo eto an-tampon-tanàna Mahajanga dia atahorana ny korontana, atahorana ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna kanefa eto araka nambarako teo no première destination des vacances eto Madagasikara. Teratany Komorianina sy Ivorianina no ambadika izao fisolokiana izao zay efa tsy eto an-toerana. Ahina hiteraka tsy fandriam-pahalemana eto Mahajanga ny fisian'ireo olona maro tonga eto no io tsy fisinasa io ka nahatonga ireo tompona ndraiky mpanjakana eto an-toerana ny roso amin'izao fanadiadiana izao taorian'ny fitoriana zay voarain'izy ireo mba hisorohana ny zavadoza mety hitranga ao aoriana kely ao. Fa tsy nahazoam-baovao ofisialy intsony fanangina ny raharaha fahatratraran'ny filohan'ny fanavaozana fanotofana tany tsy ara-dalàna teny bypass alasorany voalohany volana Jolay lasa teo. Indrona tao famitorana momba ity raharaha ity ny ben'ny tanàna na lasora ary eny anivon'ny pak ny raharaha raha ny angom-baovao izay voaray. Tsy tokony varimbarina ny tompona andraikitra hamoaka ny marina amin'ity raharaha ity hoy ny faneho-kevitry ny mpamakafaka. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Iray volana sy herinandro izay no nahatratrara ny filohan'ny fanavaozana ilay fanotofana tany tsy ara-dalàna teny bypass alasora. Nolazaina tamin'izany fa tsy misy hoafa-maina ireo nandray anjara mivantana na akolaka tamin'ity raharaha ity ary izy fanaovana tatra momba ny fepetra noraisina ho andreo tompon'antoka. Hatreto raha ny fanadihadiana natao eny anivony tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny baka ny raharaha ka ny polisy ara-ekonomika no manao ny fanadihadiana sy ny famotorana. Nampanatsoana tany ny tena koa natao fanadihadiana mahakasika an'io raharaha io a dia inona sy antenena fa mbola mitohy ny fanadihadiana ho andreo tompona andraikitra rehetra izay voakasiko izao a ny certificat de situation juridique no manamarina hoe iza ny tompony tany. Ny certificat de situation juridique izay tonga teto amin'ny commune dia ireny efa hitanareo miparitaka
any amin'ny tambatrotra serasera reny olona maromaro izy a no voasoratra ao anatin'ilay certificat de situation juridique reny zany a no dossier mipetraka eto anivon'ny commune izay efa nampitainay a tany anatin'ny amindreo le mpanao fanadiadiana. Miandry araka izany ny mpanara-bavao ny amin'izay toyiny sy izay fepetra efa noraisiny ary ny sazy ho azon'ireo voasitaringotra na mivantana na kolaka amin'ity raharaha ity amin'ny anaran'ny mangarahara taginany izy sy nyizay fepetra entitra ho anatriny rehetra fa tsy misy olona ambony lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tena marina zany a miresakitsika zao hoe fanavaozana avaozana ny toetsaina avaozana ny fitantanana avaozana ny fomba fiasa dia tsy mety tsony zany le atao takoboka taka ny varibona tsinjana na akifonofony taka ny varokatsaka efa navoky iny dia tokony ho hita hoe zavatra natomboka tsy maintsy faranana za zany mitsipaka marinjany le hoe atao akifonofony le izy dia akifenifenina fotsiny a fanavozana zao tsika dia aleo hivoaka hoe inona ny fahamarinana tamin'ny zavatra nisy tamin'ireny iza ny tsatsa iza ny voasambotra iza ny volongita amin'ny fanjetenjo tao anatiny reny fanotofana tany zay tsatsa ny filohan'ny fanavozana reny. Camion zany mbola CJC ety amin'le ranonanosy etsy ny camion. Ho an'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny tranga fanotofana tany nisy avetrany ny fanapahan-kevitra noraisiny tao aorian'ny fisian'ity tranga teny Abepas ity ka noesorina tamin'ny toeran'ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany sy ny tale jeneraly ny Apipa izay samy mpitarika eo anivony voamerana tsanga ny fanjakana miady amin'ny fanotofana tany sy ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tsy tokony hijanona eo amin'ny fanesorana fotsiny fepetra raisina rehefa voapirofo fa tafiditra ao anaty raharaha fandikan-dalàna sy mafana tahaka izao hoy ny faneho-kevitry mpamakafaka. Mbola nogiazana etsy anosy ireo fiarabe miisa 13 tratra teo ampitaterana ny ranotany tamin'ny aliny voalohany volana Jolay iny hatramin'ny androany. Takina ihany koa ny ampafantarana ny tompony. Ankoatr'izay, araka ny voalazany teo anivon'ny commune Alasora raha ny certificat de situation juridique misy ifandraisana kaiky ampitondra teo alohan'ny tompony ity tany ity. Isan'ny andrasany maro amin'ity raharaha ity ihany koa ny fampafantarana ofisialy mahakasika an'izay. Tsy isiny onohony sy ny aia tsy havanana momba ny vaovao avy amin'ny mpanao fanadiadiana. Filoham-panjakana izao no naritraritra ny fandikan-dalàna ary nanome baiko entitra amin'ireo tompony andraikitra isanany tokony. Ny fanadiadiana amin'ity raharaha ity izay tsy tokony ho sarotra fa mampametra-panontaniana sy ivoan'ny anaran'ireo tompony antoka. Enina tapitrisa ireo vahoaka malagasy voasoratra narina tao anatin'ilay tetikasa biometrika izao tokana andiany voalohany atomboka ny volana septambra ho avy izao kosa ny andiany faharoa ary ho fanatsarana ny soram-piankonana manerana ny nosy. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Roa tapitrisa no vinavinaina no voasoratra narana nandritra ny tetikasa biometrika andiany voalohany dia natratra enina tapitrisa ireo malagasy no voasoratra narana. Nisy ny tombanezaka ahafana manatsara tetikasa ity indrindra amin'ny lafiny fandaminana ka ny tetikasa Tesima no andraikitra ny andiny faharoa izay hanomboka ny volana septambra izao. Mendrika ny omena soram-piankonana azo antoka ny vahoaka malagasy. Inona ny fanatsarana rehetrarehetra tokony atao dia atoato zany sika efa manao ny fandaminana zany ny ministeran'ny atitany sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ministera maromaro moa no miara amin'ny fametanana amin'ny fanatanterahana anazy io dia eo ihany koa ireo tetikasa maro eo ireo firenena maro zay mifanampy amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana an'ilay izy dia mety hanomboka vinavinaina zany io mety hanomboka any amin'ny volana septambra any zany ny fanaovana anazy io satria mbola ao anatin'ny fanomanana tanteraka zany izy anatsarana bebe koa ny asa satria raha enina tapitrisa ny tratra teto ao anatin'ny volana vitsivitsy dia ezaka anatsara zany satria efa nijerena daholo inona ny olana inona ny mety anatsarana ny fomba fiasa mba hampalakilaky kokoa an'ilay izy zany ahafahana mahazo soram-piankonana zany tena izy azo antoka ary satria tena zofototra io zofototra ny fahazahoan'ny olo-pirenena malagasy rehetrarehetra soram-piankonana. Anampy ara-bolona sy ara-pitaovana ireo fondrom-paritra itsisy raha-pahefana ny gouvernemanta amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo. Misy ihany koa ny lalàna izay efa manan-kery manome alalana ny fanoratana anarana ireo zaza izay tsy mbola manana taratasy manamarina ny fisiny ao anatin'ity tetikasa biometrika ity ka tsy mila mandalo didi-pitsarana. Dia ny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny antsika miseto vetivety ato anatin'ny dokam-barotra ipitatsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ao anatin'ny tapany faharoa mbola resahana amintsika eto ny raharaha eo anivon'ny commune eo ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena izay misy olana amin'izao fotoana izao. Manasanao tsy saraka amin'ny vaovao ny Cool TV.
briquet nitro. Telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro led, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana, azo atao coussin ao ana-canapé, mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy saoka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany. Jumina, tiako Jumina, manala etaetanaka, manala etaeta, hitanao mpivarotra rehetrarehetra, meilleure qualité, mitondra vitamine C. Vonina ve à 100 vitesses. Vaovao be fibre Onias, internet fibre mlalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary. 250 giga zao 69 000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.ias.mg na ao amin'ny super app Ias et moi. Fibre On tonga baingana any amin'ny Ias store akaiky anao. Mbola terina trany ny araba tompokilasy tompokivavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao amin'ity alina ity. 5 alina ariary ny zakan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny tambokarama amin'ny trano fonenana na ny indemnité de logement ho an'ireo mpiasa eny anivon'ny commune. Mbola marisarisa raha ny fanazavana no entimanan'ny commune raha ny fanazavana netin'ny délégation manokana ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo amin'ny fidiram-bolany manoloana izany ka antony tsy ahafana mampakatra io indemnité de logement io ho roetsy ariary araka ny fangatahan'ireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Andeha arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Manoloana ny fitakiany mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny fandoavana sy fampiakarana ny indemnité de logement ho azy ireo ho rehetsy ariary izay heverina ho nahatonga azy ireo ny tokony. Nanambara androany ny filohan'ny délégation namanokana ny tanàna Antananarivo renivohitra fa 5 alina ariary hatreto no zakan'ny commune ho an'izay indemnité de logement ho an'ny mpiasa izay. Nilaza moa ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tao anatin'ny taratasy nalefany fa anjaran'ny commune tsirairay no mamaritra ny vola ho azony omena arakaraka ny fahefana sy ny vola miditra ao aminy. 4 alina ariary hatramin'ny 2 ariary no tokony ho tambokarama ho an'ny trano fonenana izay ho an'ny mpiasan'ny vondromboka itsinjaram-pahefana mandirana ny nosy. Zavatra rehetra hoa mila fampiresahana ary ny commune satria ny commune mpiara-miasa rehetra mba anana teti-bola tsy ampanahirana azy fa nefa kosa zay fahafamanao ihany no afaka tanteray. Io moa tsy haiko na manaiky na tsy manaiky efa fampiresaka aloha zay ary raha ny syndicat nandalo teo dia hoe ito koa raha ny vola afaka ataotsika kina afaka tsy afaka anao ny zavatra mihoatra an'izay tsika inoko fa naiky zareo satria zay ny fafana manao. Tsy afa-manoatra fa tsy maintsy manaraka ny fandaminana ny syndicat amin'ny maha syndicat azy hoy ny syndicat ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra manoloana ny fanambarana nataon'ny PDS n'Antananarivo renivohitra mikasika io
indemnité de logement 10 000 ariary voalaza fa hany zaka ny commune io raha toa ka 2 ariary kosa no notakin'ireo mpiasa. Ny hoe valiko mahitsy avy hatrany izy ny hoe ampy sa tsy ampy rehefa niresaka ny tamin'izany tamin'ny mpitantana izahay ny mikasika an'izany hoe izay ve ny mety hoe vita sitratra tokoa dia nanazava izy ireo hoe marisarisa ny fidiram-bola hatreto. Zany hoe tsika mijery fa ny réalité misy izy dia marisarisa izay nametraka taminay mpiasa kosa izy hoe mba ilana ianareo mila itsika izay mpitantana sy anareo mpiasa izy ny tokony hiaraka no ezaka amin'ny fampidiram-bola ato anatin'ity tanàna Antananarivo ity. Zay zany satria izy no mitantana aloha izy mahita ny ao anaty vilany dia izay zavatra zany no napetrany taminay ka eo no mahatonga ny amin'ny teny raha zay ny anontanianareo nge satrinay lay 200 000 ariary na lay 2 hetsy no mba hipetraka ao aminay fa io moa zay ny atao hoe rehefa mitarika sy manao hetsika tahaka izao dia mitaky ianao dia ianao koa mila maimeno sy mila fanazavana. Atambatra amin'ity volana aogositra ity kosa ankilany ny rappel indemnité de logement ho an'ireo mpiasa volana jolay sy volana aogositra ary halotsy kelikely raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny fametrahana drafitry ny fameana isa-paritra dia hiamafy ny paikady ahafahana mifehy ny tranga toroala ny fiazana antsokosoko ny tetialina ny fanambanareo arena voajanahary eny amin'ireo faritra rovana eto Madagasikara. Natsangana eny anivony Madagasikara National Park ny rafitra vaovao manampy amin'ny fisorohana sy fampienana ny fahavoazana ateraka ireo loza mitatao sy asa manimba ny faritra arovana eto amintsika. Andeha hoarahantsika ny antsipirim-baovao mahakasika izay eto ny tsiaro Rasoa Arvelo. Miatrika ny tranga ara-toetrandro maneran-tany antsoina hoe phénomène El Niño izay mety hanamafy ny haintany Madagasikara n'ity taona ity raha ny tomban'ireo mpisehatra ara-tontolo iainana. Ahina hitombo araka izany ny loza mitatao amin'ny faritra arovana indrindra ny Doroala sy Dortanety. Masarotra ny fifehezana afo ny fahatarany angom-baovao momba ny trangan'afo ka mahatonga izany miparitaka aingana sy mandoro velarantany lehibe. Misy araka izany ny rafitra control room eo anivon'ny MNP na ny Madagascar National Parks ahafahany mpikambany any fotony manome vaovao aingana sy maripototra ho any eny amin'ny foibe. Mijery ireo tranga fanimbana na trangan'afo na trangana fiazana sy fanaovana tetikala any aminatin'ny faritra arovana izay tantanan'izy ireo. Mety eo cyclone fa ny afo koa dia tena manimba zavatra be da be indrindra fa ny arem-pirenentsika sy ny arem-pirenentsika sy ny arena voajanahary zany sy valan-javaboary ka inona fa hanampy be da be an'ireo ataoko hoe ezaka efa nataon'ny ministera mahakasika ny fitantanana ny afo toy izany ny atao hoe gouvernance partagée des feux izay irahana amin'ireo sehatra asa-panjakana sy tsy miankina maro mba hitantanana ny afo. Amin'ny alalan'ity rafitra ity afaka mampita haingana ny vaovao ny fotony ireo mpikambany ka afaka mandray fanapahakevitra sy mandray andraikitra ara-potoana ny foibe. Rafitra natao ampitandremana sy antohana ny fanaraha-maso mahomby ka mampiena ny fahasarotana samihafa sy ny fatiantoka teraky ny loza. Manana anatin'ny département opérationnel zao zay tena misy olona manaraka ny afo mijery amin'ny isan'andro izy mijery écran dia misy afo tia dia miantso an'le site zay concerné zany izy dia après le site manao retour fa mbola tsisy ny interface système d'information zany ahafahana hoe ty le alerte voarain'le avy any amin'ny air protégé dia aveo le air protégé mamaly fa tena mbola resaka tanana be fotsiny fa le système d'alerte fa nisy foana efa nipetraka foana base ny eritreretinay hoe raha ohatra ka misy ny fitaovana dia vetivety kokoa ny réponse mba avadira ampiena le zay fahampitehana. Madina ny tena 20 ireo faritra rovana tantan'ny MNP ankehitriny ka mitaka rafitra aingana sy mahomby amin'ny fanaraha-maso ny loza mitatao zany hiarovana ny arena voajanahary antony hanamafisana ihany koa ny fampitaovana eny fotony. Manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny mpikarakara-ny Maurice Mada Business Connect inona no andrasana aminareo mpikarakara inona no andrasana ihany koa eny amin'ny hetsika io izay atao ny 17 sy ny 14 ny volana aogositra ho avy izao. Ny hetsika karakaraina sy eto Androany moa zany dia ny hetsika Maurice Mada Business Connect
izay hetsika ara économique karakarain'ny chambre de commerce et d'industrie Maurice Madagascar ary soan'ny au patronage ny andriamatoa prime ministre lehiben'ny gouvernementa sy ny parrainage na ministère maromaro. Ny sponsor officiel anay moa zany ao anatin'izany dia ny IAS Madagascar IAS Business. Ao anatin'izay fikarakaran'izay dia ny fampifandraisana ny mpandrara malagasy sy ny mpandrara mauriciana mba hiteraka zava-tsoa vaovao ampivoatra kokoa ny fifandraisana ara économique entre ny eo amin'ny Maurice sy Madagascar zany. Zay ny antony hetsika. Izy io dia atao amin'ny 13 sy 14 ny volana aogositra ho avy zao ao amin'ny CCI Ivato manomboka amin'ny valo sasany maraina ary ny 14 ny volana aogositra rehefa vitany ao amin'ny CCI amin'ny 4 sasany tolakandro dia isy ny soirée de gala amin'ny 7 sasany ao amin'ny hôtel de ville ny commune urbaine Antananarivo. Ny hetsika moa zany dia natao indrindrandrindra mba hahafahan'ny orinasa malagasy misitraka ny fahaizana sy ny fahalalan'ny mpandrara mauriciana. Moi, je suis Diksha Randawa de Africa Development Program Services. C'est un immense honneur pour ADPS d'être présent pour ce sommet. L'opportunité que ce sommet représente pour nous, les entreprises mauriciennes et en général, est immense. Nous voulons absolument que ce sommet permet à nos partenaires mauriciens qui vont être présents le 13 et 14 août ici à Madagascar, de pouvoir saisir de cette opportunité immense que ce sommet représente, de pouvoir rencontrer les homologues malgaches, les investisseurs, les partenaires gouvernementaux, les institutions, les entreprises privées et même le public en général. On veut pouvoir développer une relation économique à longue durée afin de promouvoir la croissance économique inclusive entre les deux pays. C'est pas seulement Maurice-Madagascar, mais aussi on vise plus loin, on vise l'Afrique. En général, la région, les pays, les îles de l'océan Indien, l'opportunité est à explorer. Je pense que c'est un marché très intéressant. Madagascar a beaucoup de ressources en comparaison de l'île Maurice. Il y a beaucoup de ressources naturelles. Vous avez une ressource humaine très forte, très intéressante, très compétente. Donc on souhaite que ce sommet rapproche les deux pays, non pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Et on vise surtout à promouvoir ensemble un avenir très prometteur. Tsy mbola ao anatin'ny rafitra matianina ny tontolon'ny fanatanjahantena eto amintsika na ny taranja imbonana izany na ny lalaovin'olon-tokana tsy afaka hiditra ao anatin'ny rafitra matianina na ny professionnel isika ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara raha tsy miova ny lalàna hoy ny fanehoan-kevitry ny mpamakafaka ara-panatanjahantena. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Tsy mbola miaina ao anatin'ny rafitra matianina ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa mbola voasokajy ho semi-professionnel ny ankamaroany. Izany hoe miasa ao amin'ny orinasa ahafahany mamelo tena sy mianan-kohonany fa tsy mivelona amin'ny karama mampanao fanatanjahantena azy. Misy ireo kluba manan-karama mpilalao ary tsy mamela ny mpilalao ny asa fa vitsy. Ankoatr'izay, tsy mikarama ireo ekipam-pirenena voantso anao lalao na eto an-toerany na any ivelany fa ny indemnité de présence ihany no sitrahany izay ny fanjakana ny mandoa. Misitraka ny prime de victoire ihany koa ireo ekipam-pirenena raha misy ny fandresena azo. Tsy misy arak'izany ny vola manokana atokana ho an'ny ekipam-pirenena. Na ireny prime isan-karazany ireny azy, matetika ny tsy tonga ny amin'ny mpilalao noho ny fitantanana misy goragora eo amin'ny federasion'ny sasany na ihany koa fotoana ela ty aoriana voavoarainy. Ny farany herinandro lasa teo, nivoaka tamin'ny fahanginany coach Romuald Razafindraibe na coach Roro, nitarainany amin'ny mbola tsy nandraisany tampo-kadramany nandritra ny tantanany ekipa nasionaly baolina kitra na Barea Aprime izay nahazo ny larana faharoa tamin'ny fiadinany sanona farany teo. Toy izay ihany koa ireo mpilalao izay matetika tsy maintsy mitaky hatrany vao misitraka izany.
tsy afaka hiditra ao anatin'ny sehatra matianina ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara raha tsy ny lalàna mihitsy no miova, hoy ny fanehoan-kevitry ny mpamakafaky ara-panatanjahantena. Antsoantso foana atao amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena andao amin'izay hiditra ao anatin'ny rafitra matianina, ny lalàna mihitsy no mila hovaina ao anatin'izay rehetra izay fa tsy mijanona amin'ilay lalàna ampiasaintsika amin'izao fa ny lalàna mihitsy no mila miova zany ny fitantanana ny fanatanjahantena eto Madagasikara manomboka izao ohatra dia lasa mivadika matianina amin'izay zany hoe tsy maintsy miezaka manaraka an'izay lalàna izay zany ny rehetra mba ahafahan'ilay mpilalao mandray karama ara-dalàna mba tena ataontsika ara-dalàna amin'izay ahafahana ihany koa mandoa ny miaina le club zany ao anatin'izy mba tsy sinitsony le hoe tsy maintsy metehatra amina société tsika vao afaka mivelona le club anankiray fa miara-miasa ny rehetra zany mazava ho azy ny tanjona amin'io dia ny fiarah-miasan'ny club amin'ny faritra. Anisan'ny firenena manana mpilalao sy atleta mahay sy mamiratra i Madagasikara na eo amin'ny sehatra nasionaly na maneran-tany, matetika atao atsirambina ny fanohanana azy ireny. Maro ireo mpilalao nitondra avy ny voninahim-pirenena tompon-daka maneran-tany no tsy misy mpijery rehefa miditra amin'ny fisotrondronoana. Fanentanana momba ny fanabeazana sy fahasalamana ara-pananana ary ny fiarovana ny tontolo iainana no nisongadina nandritra ny asa firotsana nataon'ny sampanamena ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara. Ity sampana eo anivon'ny fiangonana ity izay mankalaza ny fa 20 taona nijoroana tany Madiorany tany Toliara. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Fanentanana momba ny fanabeazana sy fahasalamana ara-pananana sy fiarovana ny tontolo iainana. Ireo no nisongadina nandritra ny asa firotsahana izay notanterahin'ireo sampanamena ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny lasa tany Madiorany Toliara ny faharoatra amin'ny fahaenina ny volana Aogositra lasa teo ho fanamariana ny 20 taona nisiny izy ireo. Izahay mpanazava eto Madagasikara niara-nankalaza tamin'ny sampanamena na ny afo ny 20 taona ny afo tana Madiorano izany. Ny natao dia fankalazana tanatina lasy nandritry ny 5 andro. Tanatin'ny fankalazana moa dia niaina no hoe satria velonao dia velona koa ianareo. Dia tanatin'ny lasy dia famporisihana ireo afo hitondra izay fahavelomana izay eny anivon'ny firenena ny fiarahamonina misy anazy. Misy moa ny asa firotsahana any mahasampanamena izany anisan'ny nisongadina tamin'izany ny fanentanana momba ny fahasalamana ara-pananana, teo ihany koa ny fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Nisafidy ireo lohahevitra ireo ny sampanamena manoloana ny fahitana fa mihasimba ny tontolo iainana ankehitriny ary eo ihany koa ny fitombony ny tahan'ireo zazavavy latsaky ny 12 taona efa miroso amin'ny firaisana ranofo sy ny voka aloloatra raha ny fanazavana. Nosafidiana manokana ny resaka tontolo iainana sy fahasalamana ara-pananana ny zatovovavy ankehitriny satria izay no tena hita hoe mahakasika ny ankizivavy ny tontolo iainana efa mihasimba, izany hoe manana andraikitra ngeza be ny afo ny sampanamena andraindraikitra anatin'izany ary koa anentana ireo fiarahamonina manodidina azy. Nosafidiana ihany koa no hoe fanabeazana ara-pananana ho an'ireo zatovo ireo satria araky ny statistika dia efa maro be ireo ankizy latsaky ny 12 taona miroso amin'ny firaisana ranofo. Eo ihany koa nefa ireo voka loloatra izay isan'ny ambana ho an'ny fahasalamana ireo ankizivavy ireo. Ny mpanazava eto Madagasikara izay manabe ankizivavy sy tanora vavy efa manenika 420 eto Madagasikara ao anatina sampana miisa 3 dia ny sampana mavo an'ireo ankizy 9 hatramin'ny 12 taona, ny sampana maitso 12 taona hatramin'ny 14 taona ary ny sampana mena 14 taona. Fa ny anazovahana indray tato ato ny tranga fitsaram-bahoaka izay saika hita manerana nosy raha tiana ny ahita ny marina amin'ireo halatra olona izay miseho tokony ho alavirina izay fitsaram-bahoaka izay. Izany indrindra no entina ato anatin'ny zanam-pandarana Kopenao ho an'ny androany fandarana izay anjara birikin'ny Akolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Andeha rahantsika ary izay zanam-pandarana izay. Kopenao.
Remonter, remonter, d'accord? Faut pas se laisser aller. Un courage. Laisse toi. Tsy hoe manapaka andresakareo fa ohatrany maheno dia rino hoe courage alala olana nga misy olana sao dia fampizarana tena olana angele izy madame mangalasy izy mihitsy ary ianao raha ohatra ka hitantarako an'ilay izy nainanao tena mampalahelo ngele izy madame nisy vakovala alatrombo tao ambadika anay tao nonoko tondrotondro molotr'olona ny zandriko indray no tratran'ny fitsaram-bahoaka tapatongotra any amin'ny hôpitaly any amin'ny fotoana izao soa ihany tsy efa mandray andraikitra ny gendarmerie pirenena olona telo no tratra izay nanao an'ilay alatromba izay olona tsy aveta toerana ary tsy fantatra izay tsisy hidira amin'ny zandriko akory nefa dia nonoko tondrotondro molotr'olona dia tapaka ilay tapatongotra ilay zandriko dia mahireza zaniko mahireza fa tranga ohatr' izany zao be dia be mihitsy tetỳ aminay tetỳ zao misy alajaza dia avy ny fokon'olona nanao fitsaram-bahoaka tsy hita hoe ahoana izy no antaniana intsony satria maty le tratra nangalajaza tsy hita izy no antaniana hoe atao inona le zaza fa maninona no zaza izao ara misy lehibe koa ny olo-dehibe dia izy any naniraka sahirana ny tandro filaminana hoe ahoana ny atao satria ny tratra ara ny tsy hita ho antaniana dia lasa olana be le izy satria ny fiarahamonina tonga dia mandray andraikitra dia lasa very ny asan'ny mpitandro filaminana andraikitra tokony ho ampitandro filaminana lasa ny fokon'olona manao fitsaram-bahoaka tena ratsy ny fitsaram-bahoaka eto dia mametana antsika olo-pirenena ndao ajanona amin'izay ty kitondrotondro molotra izay makany amin'ny fitsaram-bahoaka ity ndao omentsika sehatra amin'ny mpitandro filaminana mba hafana izy ireo manao ny fanadihadiana mba hivoan'ny tena marina mba tsy hanombafintsika ny hafa tena marina mihitsy izany ary ho fanamafizako an'izany ho antsika vahoaka na mahatratra mpanao ratsy ao ka ho aterina eny amin'ny manam-pahefana na mahita tranga mitovitovy amin'izany mampiahiahy dia ao ka hiantso aingana ny manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra mahefa manareo tompon'andraikitra kosa ao ka mba ho afainganana ny fanadiadiana ary ampahafantarana ny vahoaka ny vaovao marina ary indrindra saziana ny mpanao ratsy. C'est tout à fait vrai. Atsahary fitsaram-bahoaka. Kopinao zay. dia iny ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy ny antsika manakatona ny fampahalalam-baovao isarona sankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy za présenté ny vava manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao karazany telo briquet nitro misy vato nitro plus nitro led tic tac nitro mora sy raitra Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Yashi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.